wasawe asika miwa isike naramajesi wasawe asika miwa chanipandesi. Amen. Dia mankasitraka ihany koa ho an'ny ray aman-drenitsika ara-panahy apôtre David Rakotonandrasana mivady izay tsy mitsahatra mikolokolo ny ara-panahintsika. Ndao tsika mba hiteha-tanana ho an'izy ireo. Misatra ho an'ny louange rehetrarehetra izay nanaiky isoloko tena eto androany dia mankasitraka ho an'ny nahatanteraka nyity manokana tonga eto amin'ity toerana ty androany. Amen. Ndao tsika mba hiteha-tanana ho anao. Mba ataovy mafimafy moka teha-tanana ho anao zagny e. Kely izy miracle spécial hoe. Raha mbola misy olona tsy niteneninao dia mbola averegno aminazy ary ataovy mafy miaraka amina assurance. Miracle spécial hoe. Miracle spécial. Amen. Anao fagagana amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen. Satria matoa misy teny na mian'Andriamanitra ny ray aman-drenitsika ara-panahy dia tsy hoe te hiteny fotsiny izy fa teny avy amin'Andriamanitra. Satria Andriamanitsika raha vao hiteny, raha vao hanao zavatra dia maniraka inona izy? Maniraka olona izy hiasa amin'ny fiainanao. Amen. Ka ny teny ray aman-drenitsika ara-panahy nandraigna hoe hagnano fagagana amin'ny fiainanao Andriamanitra, zany hoe fotoagnana miracle ty après-midi ty. Amen. Alléluia. Ka tiako anao tegna hoe hifantoka anana etaeta tanteraka. Za manokana tasitranana aketo misy fiovam-piainana aketo. Amen. Zany mahatonga misy fotoagna alan'ny satana tsika tonga aketo. Satria magnino? Alany fa andray raha. Aketo anao dia tsy miboaka maigna fa miboaka aketo anao miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mivoaka aketo anao miaraka amin'ny fagagana. Ataovy hoe amen. Alleluia. Magnentana anao ampanajana za tompoko hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Andao mba deraintsika ilay Andriamanitra be voninahitra. Andao tsika hidera ilay mpanao fagagana. Raha tianao hiasa amin'ny fiainanao Andriamanitra dia derao izy. Expérience efa niainako zany. Raha tianao hihetsika izy dia derao. Satria ilay Andriamanitra izay tompontsika dia mitoetra aiza eo ambonin'ny fiderana. Zany hoe ny toerana misy fiderana dia eo. Atiako ianao hifantoka tanteraka. Hideran'ilay mpanjaka. Nanao amin'ny lanitra dia teneny mihitsy hoe za le fofombady tianao hoe androany. Midera anao hoe Jesosy amin'ny foko iray manontolo. Manandratra anao hoe za Jesosy tsy haiko izay tena apetraky ny fanahy masina eo amin'ny vavanao fa ataovy azo antoka hoe midera an'Andriamanitra ianao. Ataovy azo antoka hoe mankalaza an'ilay mpanjaka ny mpanjaka ianao. Misy sandrata etra ianao Jesosy tsy misy anaran-kafa omeny voninahitra eto amin'ity toerana ty. Afa-tsy ny anaranao reriany. Ny anaranao no ankalazaina eto androany. Ny anaranao no omeny voninahitra eto androany. Ko misandrata Jesosy. Misandrata Yeshua. Misandrata Dado. Haleluya. Jerusalem.
tikianao tena ankamamy ny fanatrehan'Andriamanitra. Misandrata Yeshua, sikiaretra iarahira hoe Yeshua. Misandrata Yeshua, mitera nós ai, manandratra nós ai, manome voninahitra ny anara nós ai. Misandrata fanay masonô, avy anteny vohitra. Yeshua, fantatray fa miasa eto ianao, fantatray fa manatrika eto ianao, fantatray fa mitoetra ambony fiderana izay asandratra eto ianao amin'izao fotoana izao. Tiako ianao mbola hifantoka hatrany. Misandrata Yeshua, Yahweh, Rafa, Elohim, raisun toeranao, miasa eto ianao fanay masonao, mamela anao zay hiasa eto. Alleluia. Misandrata, Alleluia. Rafa,
you. Ya no vela ne ya no faga gana fiena ne mzola premidiza. Kene na chanwe Yahweh. Misocha nyamfana chea no zemanachket Yahweh. Umeneseche no fane masno, mamela noze yasaet, mamela noze yasaet, fane masno resum tuera no, manzakai te no fane masno. Tene non vava no am zofton zoe, mi diran se a chamfena kwe fane masno. Tike no intene am vata noe, mi diran se a chamfena kwe fane masno. Mila no sei fane masno, sei fane masna de, anisan le ul, sima e manona yina zeram sarakam no, sajinte no dem laza de sosian, raya non volupka de izaenu sampan, zem rayam no de mamube, faram sarakam no kusa de sima e manona yin, manek en zanze de sosian, manek sei fane masno. Família non fiena nei, mila no zerecha mumba nei. Zanjinjan matunga nei miantsoantsoavy ny anaranao, zanjinjan matunga nei maneky mideranao eto androany. Alleluia. Misandrata Jesosy. Misandrata fane masno. Shaka mama ya, riba baba ya shaka mama ya, rekata mama ya shaka mama ya, rika baba ya shaka. Miasaya dia no fane masno, miasaya dia no fane masno. Mila non va okano, mila no zalaksiuna fane masno, mila no zai fane masno. Hallelujah. Milan faga gano zai utunga fiena nei. Ora kama mama ye, riba baba ya shaka mama ya. Miasaya no, oka urenkin funai chausa tueransa, oka urenkin funai chan fengunan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ora kama mama ya shaka, riba baba ya shaka. Yeshua, Milanosa, Arana Baba ya shaka mama ya, Orakata mama ya, Mira baba
tom lanchan tanano. Detenenwe milanawa Yeshua. Misantrata Yeshua. Teneno chanwe Yeshua.
Ata Jesosy anao sehatra anao zao toerana zao noho ianao Jesosy ny natonga any mivory eto androany noho ianao zao fotoana zao fany masina fa tonga novany fiainanao tsy tonga hitsitika fotsiny fa tonga anao fahagagana amin'ny fiainanao amen io zavatra manahirana anao iny ihany soloany Jesosy fijoroana vavolombelona ramaty Lazarosy dia oziny Jesosy hoe tsy fahafatesana ny antony io raha narary izy fa ny anehoana ny voninahitr'Andriamanitra androany amin'ny teny aminao amin'ny anaran'i Jesosy io problème anao io tsy problème magnaran'io fa mba anehoana ny voninahitr'Andriamanitra amen halleluja mankasitraka anao zay Jesosy misaotra anao zay fa lehibe tokoa ianao le Andriamanitra ny fahagagana le mpanao lalana mpanasitrana le nanangana ny maty le nampisaraka ny ranomasina mena hainao atao ny zavatra rehetra Jesosy zay mety problème anay mety hitanay maventy izy io Jesosy fa tsisy dikany aminao tsy ampafirina fahagagana zay efa nataonao mety problème ofan-trano mety aretina tsy ampafirina eo anatrehanao enao no mampanjavona an'izany amin'ny fiainanay Jesosy ny aretina enao no manasitrana anay Jesosy halleluja mivoaketo zay miaraka amin'ny fandresena mivoaketo zay miaraka amin'ny miracle spécial avy aminao mankasitraka anao sady zay tompo misaotra fa avanao zay satria manompo anao avanao zay satria miara-dalana aminao olona miavaka zay Jesosy manoatra ny mpandresy zay satria ianao dia tsy lavitra fa anatinay tenenao amin'ny tenanao mihitsy hoe ianao hoe Jesosy tsy lavitra fa agnatiko akato hoenao Jesosy zany hoe ny fahagagana ny fahombiazana ny fitahiana dia ao anatinao aza mitady ankafatsony fa amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra ary en Jesosy ny zavatra rehetra saotra Jesosy averina ianao ny terahaja saotra sy voninahitra mandrakizay mankasitraka fanay masina alleluja andaontsika hitehan-tanana andrasantsika ny fandarana manaraka aza tsara ny tehan-tananao raha tsy tonga ty ny mpanompon'Andriamanitra
aza ho toerana amin'ny anaran'i Jesosy. Faly misaotra n'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra ny ray aman-drenitsika ara-panahy apôtre David Rakotina Andrasana sy ny vadiny paster Azora Rakotina Andrasana izay mitaiza mikolokolo ny ara-panahintsika ary mbola mizara tombosoam-panompoana afaka mijoro amin'izao pilipitra masina izao. Makasitraka ny plétan sy ny paster indrindra lehibe mpitarika anay na ny indray tondrasika agnatiny isodrano mifanatitra makasika mpiandraikitra rehetrarehetra ka manentana anao raiso ampelantananao ny fanatitra ao ataovy izay tsara indrindra avy aminao asan-drato ambony afa isodrano mifanatitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona mahery avy any Nazareta amazanak'Andriamanitra afaka mijoro reto isodranany reto fanatitra reto. Tsofoko rano tananao misandratra io fa isandratra karaha ninko fiainanao. Anavaka ny fidiram-bolanao ny Andriamanitra. Anavaka ny fiainanao amin'ny lafiny rehetra ny Andriamanitra amin'ny anaran'ny volany hoe fanavana tia omarina aminao zany tenin'Andriamanitra zany hatramin'ny ankonanao hiavaka amin'ny lafiny rehetra. Ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fahasoavan'Andriamanitra, ny ositra sy ny herin'Andriamanitra izay miasa agnatiny mega eglizy hiasa amin'ny fiainanao ary izay ositra resinao eto-androany ivadika fijoroana vavolombelona ao anao. Ny valalam-pandany dia hozonoko sambinina tsy manan-kera tsy manam-pahefana. Makasitraka tompo minjay efa didikazo manimpofona misy pacte amin'ny seza fiandriananao zao fanatitra zao averiko anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy toy ny mahazatra ny avafara mandeha aloha dia amin'ny malalaka be ny fanatitra malalaka amin'ny kelikely ny apafolo karena eto ampovoany eto ny fanatitra koa sady fanohanasika ny asan'Andriamanitra. Mandroso tompoko. Manentana anao ampanajana mba hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy hideran'Andriamanitra tsika. Hideran'ilay mpanjaka. Mba mangataka feon-kira farak'izay regnina rehefa tegna hoe mihetsika fa mila raha maresaka be mpanompony ziona reto. Amen. Mila raha maresaka vahoakany ziona reto. Amen. Eo.
Efa natao am'le tianao izy zegny e. Efa natao am'le tianao izy zegny e. Raha misy olona mipetraka eto anao dia tsomotsomo mitsangana hoe. Asiurakuraka ho an'i Jesosy. Karaha ny hoe zanaky ziona mitera zegny e. Alleluia! Akory ke tsy anao nagnano iny. Amen. Andatsika ite tanana ho an'ny fandaharana manara. Alleluia. Mazaho toerana amin'ny anaran'i Jesosy a. Hiditra amin'ny fandarana manaraka asika dia ny fijoroana vavolombelona. Minjafa maro a nanaovan'Andriamanitra asa mahagaga manentana antsika mba hiakatra aloha ty amerina ny voninahitra an'Andriamanitra. Aza miainatra anao a fa miazaka za fa ny tenan'Andriamanitra dia milaza izay manome voninahitra aho izy nomeko voninahitra koa. Ndao ite-tanana asika resaka mitentany regny olona hijoro vavolombelona regny a. Mbola misy ao mitsangana anao. Tenenina kilanao aza miainatra anao hoe. Ny anaranao a dia izay nataony tompo taminao a dia atao fisotra foy a mazava. Alleluia. Ivoloana ny anarako amerina voninahitra amin'i Jesosy. Zay zany nivadiko tamin'ny mois de mai. Nandefa ny décision-ny DG-ndreo fa hoe vita ny aso. Dia niala jiaby zany le mpiasa jiaby. Ny aso reo tamin'ny lakamisy dia tafaverina ny aso izy voninahitra ao an'i Jesosy reriany. Alleluia. Amerina voninahitra Andriamanitra hortensiana anarako. Tamin'ny herinandro any papany teny hoe raha fa tonga an-tragno izy dia mihainko ofa oziny. Dia tonga tan-tragno za dia nagnano tambadika an'igny a maro fahasoavagna ny resako e tsy takatra ny saiko za fogna reraka. Alleluia. Misaotra indrindra ty. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy tiroko vavolombelona. Florence ny anarako. Tamin'ny volana avril iny a dia misy madama zay nandeha tamin'ny dakoronay dia ozy izy hoe nikotriny zananao kakazo ozy ny vodiny zanako oziny dia zaza lehilahy ndesiny taminay dia azafady ro oziko fa zay moa koa olona tsy mipetraka an-tanàna zany ka tsy hitako izay nataonjareo fa dia so antsoviko zanako dia ho anontaniantsika izy dia nantsoviko zanako iny dia tonga takea dia nanontaniana dia za oziny tsy nagnano an'izany dia anontaniany zanany iny hoe izovy nikotro vodinao mesi. Somary atao fohifohy fa izy koa le nikotro zany tantarainao kely lava loatra. Inona le nitranga atao fohy tsotra mazava. Rehefa niteny zanako tsy nikotro an'iny dia lasa izy nandeha. Dia raha 28 mai tonga ko vacation anay hoe natirin'ny chef karo hoe tiako vacation anay Eliasy raha igny me hoaka nanjary tegnan-dra veriko fa simongana reo a izy igny e keky izy ty ny misy an'te eo tonga lakamisy azoma zay nandeha dia natao ankety takagny zanako igny dia ody zay nitondra ko vacation an'olo hafa koa dia nateriny chef karo takagny dia tonga talata nandeha olo nitondrasanay ko vacation igny natao ankety takagny dia amin'ny 12 zay talata nantsovona tany koa zay jiaby dia tonga takagny zay dia rehefa tonga tany zay dia hoe anareo fa tsy atao ankety koa za fa maty papany viavy nitory anareo io
ka nandeha ambatondrazaka izy nagnatitra ananjy. Dia zay zany magnantena fa hoe afaka volandrika zany vao tonga latsinainy zoma efa tonga koa i polisy igny miantso hoe tonga aty nareo amin'ny latsinainy fa hiatrika tribunal antsika. Dia zay ozy ny tsy afaka akany fa zanakanay manomboka latsinainy. Mba ezahantsika le zafady kely mba ezahana izy tegna atao fohy kely fa izy koa jiaby tantaregna ela loatra. Fa vita igny dia niatrika tribunal zay. Dia rehefa tonga tamin'ny tribunal takagny zay dia rehefa tamin'ny juge d'enfant. Dia rehefa tonga tamin'ny juge d'enfant takagny zay dia ozy ny mpitsara igny hoe zao ozy ataoko anao ozy madama ozy i raha ty oziny resaka dôlan-jaza oziny raha ty oziny ka tsy tokony andeha tianao fa ividy alika berger zaho hiambagna ny zanako oziny. Dia zao ozy izy meko tapakila ozy anao agnarahanao dossier-nao raha ohatra anao ka agnaraka dia afaka volan-dreka koa anao ozy zay vao tonga ko vacation dia mierigna aty dia ndao ozy anareo mo. Nancy agnarako dia mamerigna voninahitra amin'Andriamanitra ijoroako vavolombelona aketo. Nisy fotoana zany za ohatrany hoe isehosehon-draha regny isan-kariva isehona kotikely. Dia isan-kariva andro ohatrany hoe matahotra fogna za. Dia rehefa nivavaka za dia niteny tamin'ny ray aman-dreny ara-panahintsika hoe zaho misy raha karan'izao misehoseho aminahy fogna. Dia oziny taminahy hoe aza matahotra oziny fa hivavaka anao za. Satria raha izany isaka miseho aminahy dia ohatran'ilay mampatahotra anahy regny odagna ananjy. Dia nanomboka tamin'ny fotoagnana igny amin'izay tsy nisehosehony raha igny intsony za dia tena hoe averina amin'i Jesosy voninahitra. Dia faharoa manaraka an'izay nisy fotoana koa za ohatrany hoe mandalondalo ady ara-panahy zany. Dia le raha zany ozoziko fogna hoe pasteur hoe efa miteny hoe tsisy anarana lehibe noho ny anaran'i Jesosy zany fa miondroka aminazy zany anarana rehetrarehetra. Dia rehefa mandalo zany raha resaresaka mpagnosavy sy karan'izany. Dia ohatrany hoe fanalefan'olona koa sasany. Dia nisy raika zay tena hoe tsy resiko mihitsy fa ozoziko hoe miantso ny anaran'ny ray aman-dreny koa ara-panahy pasteur David ho aza. Dia rehefa niantso an'igny za gaga fa rehefa za mivoaka mandroaka devoly igny za miteny fa feon'ny pasteur David ndraika zany miteny amin'ny vavako. Dia tsy niverina nikitikitiko anahy tsony raha igny nanomboka takeo. Dia ankoatran'izay pasteur niteny hoe volan'ny fijoroana vavolombelona volana igny. Dia tena maro ady nandalovana fa saorana an'Andriamanitra nivoaka mpandresy fogna. Dia farany tena farany nisy fotoana pasteur nandefa publication tamin'ny Facebook zay hoe le Andriamanitra nampanofy an'i Solomona ozoziny ny amin'ny resaka asa ozoziny ampanonofy anao koa ozoziny. Dia niraisiko ampinoana zany raha igny tamin'ny Facebook nahitako anazy dia nandalo famainana za tamin'izany. Dia rehefa nandalo famainana amin'izay za dia ozoziko hoe Jesosy anao ny eo anteny hoe ampanonofy anao ny teneninao tamin'ny mpanomponao igny. Dia anao anteny fa tsy miverina aminao teninao raha tsy mahavita ny asana. Gaga za fa harivan'igny amin'izay dia tena nampanonofy marina Andriamanitra za agnatin'ny famainana igny. Tena hoe niteneniny tagnatin'ny nofo hitako ao zany amin'ny antsakany sy andavany hoe mandehana amin'olona karan'izao dia maka zavatra ohatran'izao dia ataovy zao dia tena hoe foa marainana igny za dia nandeha tamin'ny olona igny takagny dia tena hoe nisy fitahinana agnaraka an'izay dia averina amin'i Jesosy ny voninahitra. Alleluia. Amerina amin'ny voninahitra amin'Andriamanitra za satria mendrika azy zany magnoloana an'ilay zavatra nahazo anahy. Raha nandinika na tsikaritra nareo ngamba efa roa alahady za zay talohan'ity tsy tonga nivavaka teo. Tsy ary nataoko zany atra zay nidirako nivavaka tamin'ity ziona fresina ity. Narary zany tsapotsapain'ny devoly zaho tamin'aretina. Zaho lefa taizina-aretina manana tension ambony gros cœur. Mandeha pile lefa 12 ans passé nanomboka tamin'ny 2014. Kanefa rehefa mihinam-panafody za dia mivavaka tsary mbola nisy zavatra nahazo anahy. Mandritra zay fananko problème tamin'ny tension zay mbola tsary nisy tension nidina fa ambony. Efa niakatra 26-15 tension anahy natongavako amin'izany finanana fanafody isan'andro zany. Fa mbola tsary nampanino anahy izy nanomboka zany hinam-panafody. Fa ndray mandeha io devoly niasa taminahy. Zanako mpanofa trano saika andoro trano zaza mbola kely tsy ampisaigny. Dia magnoloana an'izay nietsika foko. Rehefa nietsika foko nagnantegna za fa hoe niakatra tensionko. Dia
saika inan-kinam-poagna le fanafody le mampidina zany fa tsy neken'i Jesosy. Ho za hoe fanamasino atoroanao a ino vahaolana tokony atrehako amin'izao aretina satria efa tsy nahetsika za sady tsy nahatsangana efa kely ny feoko ely aigny. Mankanesa ozy amin'ny dokotera jere tensionao fa tsy arak'izay misy aminao isanandro. Rehefa nijerena ny tension dia nidina 9. Ny teny dokotera-na hoe tensionna 14 le iainko isanandro mahasalamanay a nidina 9. Raha vao 7 ozy dia efa tsy mety aminao fa mety efa vita. Fa tsy neken'i Jesosy zany. Rehefa napetrako taminazy ny problème nangatahako vahaolona taminazy raha tegna miasa amin'ny fiangonana zona Fresne International zay hoentiny David Rakotonandrasana zay mitondra mikolokolo ny ara-pananay io anao zay namitrako fiainako dia avoto Jesosy zany. Tegna navotany fa afaka nitsangana, afaka niteny zao za hitanareo zao a salama tonga am-piangonana. Voninahitra leo an'Andriamanitra ary midera sy mankalaza ary magnome voninahitra ray aman-drentsika koa za fô mendrika azy zany. Alléluia. Voninahitra veriko amin'Andriamanitra Hortensia Agnara. Famereniko voninahitra an'Andriamanitra zanako ty nomaly tambadiky nomaly tsy salama be izy. Dia papa le nagnome famakian-teny le isaka matory regny dia ampiasaiko jiabijiaby saiko no 4 namen'igny na 10 ampiasaiko raha mbola tsy ameko fanafody izy fa isaka matory regny aloka ny atory vakiko jiaby regny. Dia izy raika moko matory mitokana fandriagna. Dia vakiko raha i dia matory izy. Fa veriko amin'Andriamanitra ny voninahitra fa ampiasaiko teny igny isaka arivo le teny nameny papa io izy hitanareo io sitrana 2 andro no maty ambadika nomary. Veriko amin'Andriamanitra voninahitra. Faharoa nisy lista niboaka taminay takagny 2e liste le mahazo vola 700 000 sy 1 400 000. Dia tsisy asa ile 700 000 fa le 1 400 000 misy araha. Dia i raha i nataonjareny ihany fivoriagna. Dia Jesosy ozy hoe papa nefa ho miteny tsy mba mitongava rehefa voalohan'ny vola. Dia zaho tsy ho tonga tsy magneko za koa tsy tonga akagny fa andeha hialaka ny tike satria fizaragna ny tike igny takagny. Dia nandeha za mbola tsy niomagna za fa zanako ty fogna nomaky satria fa tara be. Dia ke za fa mangitikity mato za koa taraika amin'ny 1 efa tsy sako andeha ty efa tsy mahatratra toriteny tsy mahatratra le arata. Dia nisoroko an'Andriamanitra fa za mbola tonga ty zaho. Averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra fa za raha voandro rahady ndraika tsy mandeha mivavaka na vatiko tsy miasa agnatin'ny herinandro raiky ohatra izy miasa na indraiky na indroa izy tsy miasa koa tsy mivavaka za andro lahady raika fo. Fa veriko amin'Andriamanitra ny voninahitra tsy mety aminahy tsy mandeha mivavaka isakalaha. Alléluia. Claudette agnarako merigna voninahitra Andriamanitra za. Raha za tambanivolo igny zagny farany 26 igny nisy tsodrano zay nalefan'ny papa taminah message vocal zay tegna tsy nampoiziko le fahazahoako le message igny nisy tsodrano zay nalefany hoe ao amin'ny Isaia 55 akao le izy Isaia 55:10 tegna marigny taminah koa le teny igny fa anao izy voninahitra ho an'i Jesosy fa misy zavatra tsy nampoiziko zagny nataon'i Jesosy nitranga tamin'ny fiainako fa saotra Jesosy fa tegna tsara le izy voninahitra ho an'i Jesosy. Alléluia. Telo vavy agnarako amerigna voninahitra amin'Andriamanitra. Misy raha zay efa niriko efa ela efa misy 10 taogno. Dia tamin'ity volan'ny fijoroan'ny vavolombelona ty averiko amin'Andriamanitra voninahitra fa fahasoavagna mihitsy nazahoako anazy. Averiko amin'Andriamanitra voninahitra. Alléluia. Tany ihany anarako. Za tamin'ny taona 2025 za narary be. Dia nisy fotoana za tsaboin'ny mamanay.
dia niteny izy tamin'izany hoe andaoziny atsika andeha natao analyse longa dia avy take natao écho dia tsy hita si fototra retina hoe inona tegna nazo anahy tamin'izany dia niteny amin'izay za tamin'ny mama hoe mama zaho tsy haiko na ino raha zakainao na ino raha zakainao fa tsika mila mivavaka dia akaiza oziny dia tsy haiko fa andao andeha amin'izay hita akagny dia nandeha zay dia nandeha tamin'ny ziona firaisana takato dia letry ny vavahako takato tsy nierigna koa zaretigna anahy io jusqu'à zao dia faharoa manaraka an'izany zay mivarotra dia nisy fotoagna tagnako ty nisy raha narary be taminanjy nivonto le izy dia namovoka be dia niteny za tamin'ny mamako hoe mama tagnako marary dia oziny fandana oziny ndeso amin'ny pasteur ivavao dia nivavany pasteur le izy dia vonikitiny foagna tagnako iny to dia sitragna tsy nierigna koa izy jusqu'à zao Alléluia. Raha voasolo sampy vavy agnarako amerina voninahitra amin'Andriamanitra zany noho ny fahasalamana nomeny any zanako tamin'ny alahady herin'ny any zanako tegna narary mivontovonto abainany jiaby fa tsy hitako ataoko fa izy apetrahana tagnany izy ivavagna tsy tiany dia nandeha tamin'ny papa za dia papa nivavaka anahy dia izy io akemy igny izy fa tsy hitako dia nampagnantonona ny papa izy dia niteny papa hoe nivavahana izy dia niteny izy hoe raha tonga andragno anareo izy dia mangala dité dia ameo ananjy izy vavao izy nao mivavaka ananjy dia nataoko raha igny fa après n'igny izy tonga dia nivoaka izy dia niteny izy avy takamo fa misy rahony nivoaka taminanjy dia oziko zany hoe fahasalamagna zany ho anasitragna anao zany fa minoa tenin'ny papa fa tsy maintsy sitragna ho anao dia amerina voninahitra amin'Andriamanitra za fa nijetsy abaignany jiaby salama izy fangatako amin'Andriamanitra mba azoty hivavaka izy amin'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra Alléluia. Nanarako tompoko dia i seza Brino. Sara zaragna mivavaka da mitongava fa sara. Nisy gardien manao gardien amin'ny firaisana ny asako. Dia efa agnatin'ny andro maro zany efa misy rasa fa koa namako aminao kaiky. Angalarin'ny zareo hoe raha agnatin'io tragno io akao sisy mahita iay. Raha tamin'ny alahady aho nandeha nivavaka taty da niteren'Andriamanitra iay rehetrarehetra samby nafantatro hoe very raha karan'izany. Dia raha fa very raha io dia nantsona io lehilahy io tamin'ny fotoan'andro io hoe raha pisy ianao mitongava miapy amin'ny bureau amin'ny folo oro atoandro fa misy zavatra toy izao sy mazavaka ato. Avy hatrany moka io lehilahy dia tonga dia niteren'Andriamanitra ny fiteo nilaza hoe iaho nagnano anazy fa i Brino sy nagnano an'izany. Ka noho izany dia mivavaha isika aza mandao Andriamanitra fa sara igny mivavaky. Nangarako moa da i Rofiny eto mivavaka eto amin'ny zofresany dia narary aho agnatin'ny roa herinandro aza roa herinandro narary agnano andeha hivavaka ty aho zany dia misy lalasara zay zany amin'ny lakoronay dia iaho andeha amin'ny lalasara igny dia tonga dia safotsy aho zany safotsy andro tamin'ny enina andeha hivavaka amin'ny enina miditra amin'ny enina io dia safotsy aho dia iaho safotsy igny dia nibatibataign'olo zany aho dia nampidirina an-dragnonay da eo nibonigny eo da nangala dokotera da nangala iny sy miditra aby gne io feritribena ia dia sy niditsy gne filo agnanova na tamin'ny dokotera tao da tamin'ny enina amin'ny fito amin'ny valo amin'ny sivy amin'ny folo da sa mbola velo dia avy gn'amin'ny enina amin'andray koa igny avy avelogno da isorako gn'Andriamanitra rô fa isorako gn'Andriamanitra fa salama tamin'ny enina amin'andray natoragny anahy tamin'ny enina amin'andray koa avy avelogno dia misaotra rô Jesosy misaotra
Sare manompo Jesosy. Ary faharoany zany dia avy tagny pastera ino gn'agnarany Elize. Elize niditra tagny izy mba da nasesiny Jesosy izy tamina tagny. Da siniriretragno koa Elize da nivavaky anahy. Da keky gn'andro da tagny koa i Modestine. Da nivavaky anahy koa izy da iaho zao sitrany zao. Vaendany misaotra any Jesosy. Isorany Jesosy. Ay saro avek saro anao sa. Ay Elize agny sa. Ao avao saro Elize zay. Karo da resiko tagna eka anao sa. Da resiko tagnanao. Da ela velo anao. Da velo mandrakizay koa anao. Men pastera goûter anao. Ka ambarambara olo azetsika orakoraka ho an'ny tompo sady hitsangana antsika hivavaka. Teneno amin'ny akaikinao hoe miasa hoe Jesosy. Velona Jesosy. Mahery Jesosy. Mpanao fagagana Jesosy. Raha mba tianao anao fagagana amin'ny fiainanao Jesosy dia mba asandrato ny tananao dia ndao mba samby vavaka hoe anjarako ndraiky ny any Jesosy mandrisy hoe. Atao vavaka zany apetrao ampela tagnan'Andriamanitra ny fiarantsika eto amin'ity tapany hariva ity. Raha eo misaotra anao zahay, raha mbola afaka manompo anao eto ndray amin'izao tapany hariva izao raisinay ho fahasoavana lehibe ny fafahagna nandrehany regny fijoroagna vavolombelona ireny. Mety misy olona tompo zao tsy mino dia mieritreritra hoe nikaramenay izy. Ao tompony mety miteny hoe lainga daholo regny fa tsisy raha mary. Anao Jesosy vavolombelona ny regny olo regny ary aoka tompo ny ranao mandrakotra ro zay narary teo, ro zay nanagna olagna teo ho ampitombonao ny fahasoavagna amin'ny fiainan'izy ireo. Nizaniza kosa tompo sofina nandre ny fijoroagna vavolombelona ho tahina mihoatra, ho tahina trany ary ho tahina amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Tompo androany mitenena aminay anao ary manaova fagagana amin'ny tsararay avy amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy ity tanana mafitsika ho an'Andriamanitra dia mahaza ho toerany ianao. Raha misy olo akaikinao ka tsy miavogna anao dia mba raiso tagnana hoe anao miracle spécial amin'ny fiainanao Andriamanitra. Agnano zava-magaga amin'ny fiainanao ny tompo androany. Alleluia. Mba mino an'izany ve anao mijery anahy io Amen. Miasa amin'ity fiangonantsika ty ry avagn'Andriamanitra. Ary tsy pastera no miasa keto fa Andriamanitra. Tsy pastera no miteny eto fa Andriamanitra. Anareo zao mijery anahy ke zao dia overinareo mbola paster David aneto alohanareo eto. Fa Jesosy androany hiteny aminao. Jesosy androany hikasiky fiainanao. Jesosy androany hanasitrana ny aretinao. Jesosy androany hikasika ny situationao io ninina zavatra lazainao fa sarotra ho amoray ny fanamasina zany niany. Za tena mino mihitsy fanjaranao ny any mandrisy. Ka mba iresakitsika androany ireo karazana fagagana anankifito. Marobe ny fagagana nataon'Andriamanitra fa iresakitsika ireo fagagana anankifito zay nataon'Andriamanitra. Raha mba heninao zay fagagana anankifito zay anomboka aminao amizay ndraiky ny fahavalo, fahasivy, fahafolo, faharivo, fahazato amby arivo sy ny sisa sy ny sisa. Za rehefa mivavaka ho an'olo marary dia teneniko foana izy hoe mbola tsara nisy aho olo ndesiko ambavaka ka tsy sitra. Misy sasany karaha taitra zay dia mijery ana magnano karaha ty. Tadio fa zahay mpanompon'Andriamanitra dia ampiasain'Andriamanitra. Mazava ho azy rehefa zay mivavaka ho anao Andriamanitra ny miasa fa tsy zahay. Masoko amizigny mety miboaliboaliky mijery anao. Fa amin'igny minitra, seconde, tiersa ametrahako ny tanako aminao nanongonako teny amin'ny fiainanao igny le Andriamanitra mampiasa anahy izy miasa. Tompo ane hitahy anao. Betabe mo agnisan'ny koragna tsy dia tian'olo le hoe hipetrahan-draha. Atsika tsy hoe hipetrahan-draha fa hipetrahan'Andriamanitra. Hipetrahan'ny fanamasina. Hipetrahana osotra.
nazavaiko kely tamin'ny maraina atao hoe ositra zao dia hoe nampidiran-javatra zay ny dikan'ilay izy amin'ny teny grika ampidirana zavatra. Ny olona anankiray zany rehefa tsofogna rano hosorana anognonana ny teny pasoavana manomboka amin'iny fotoana igny izy misy zavatra miditra aminazy ao. Amintsika miteny koa androany ny fanamasina hiditra antsehatra amin'ny fiainanao. Ary rehefa tonga eto ziony ianao manomboka ny andininy voa aza manolona na dia ray akory azy ianao zany matetika mahatonga an'iregny le hoe rehefa misy zavatra angatahana amin'Andriamanitra na misy zavatra nataon'Andriamanitra taminao dia mba managna fahazarana mitondra fanatitra. Jesosy ny teny io e. Inona moa dikan'le fanatitra ho amen mpahiratra olo jamba. Atsika reo zao mety hitako hoe tsy jamba raha niara-nofo satria mahita be masonao, fa agnisan'ny fahajambana misy olo fafito. Jona 7:1 ka hatramin'ny fafito mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba atin'ny fony voateraka, zany hoe letra izy avy tagnaty kibo zany no efa jamba. Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io nanota. Misy amintsika moka rehefa tratrana raha mafy be dia ohatrany manana réflexe zay hoe ino loatra eky fahotagnana ataoko e, mahatonga za miaigna raha karan'ity. Ino loatra eky fadisogna vitako e, mahatonga na hiarana situation ohatran'ity. Dia inona ny zavatra tenenin'ny mpianatra nanontany an'i Jesosy zareo, mba maventy mafy donko fahotagnana ataon'io zazy io sa ny ray aman-dreniny sa izovy nagnano fahotana mahafaty no dia teraka jamba izy. Dia ozy Jesosy hoe tsy zany ozy izy fa mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra eo aminy. Ataovy amen. Ndraindray zany atsika io atao mandalo ady karaha mafy be karahan'io inona nefa ny tian'Andriamanitra atao aneho voninahiny izy amin'ny fiainanao. Ho avy fotoagna tsy ho ela hiteny mihitsy ianao nyty phrase ty hoe za zay aby rô, mba averegny hoe sao tsy hainao amin'ny lera io, za zay aby rô ozinao. Amen. Za zay aby rô lasa karan'ity, za zay aby rô ozinao sitra, za zay rô ozinao mbo nanambola eky, za zay aby rô navita tragno vato, za zay rô ka vita mariazy, za zay nanjary patron. Ho tenenin'ny vavanao zany tsy ho ela. Oza hoe ho tenenin'ny vavanao zany tsy ho ela. Efa manomboka eto le miracle fa mahaiza ianao manambotra izy phrase ho tenenin'ny vavanao io tsy ho ela. Ataovy mafy hoe amen. Alleluia. Andininy faefatra, isika ozy izy tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola antoandro. Avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo zao aho dia fahazavan'izao tontolo zao. Rehefa nilazana izy dia nandrora tamin'ny tany. Nagnino izy? Rehefa nilazana izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora. Itrereto ty le matetika teneniko amintsika zay misalasala rehefa le mba teneniko hoe ndana maka rano ampiasaigna, ndana maka sira. Misy fotoagna aminareo teneniko hoe ndana maka ranomasina, ndray za miteny ndana maka diloilo, ndana maka mosoara. Teto efa le Jesosy vavahantsika mihitsy ikoragnina eo, fa mbola naka fitaovana izy. Ny zavatra nalainy teto tany dia nataony feta tamin'ny rora, zany hoe nandroragna zany poha dia natao magedragedra tsara mihitsy. Azy imaginegna efa mampahivivy. Dia nalaigny feta igny, inona ny zavatra nisy? Ozy izy Jesosy amin'izay ve hoe aro izy dia naosony ny mason'ilay jamba izany. Aro izy taminy andeha sasao ny masonao, mbola nisy rano koa teo e. Andeha ozy izy sasao ny masonao any amin'ny farihy Siloama zay atao hoe raha dika ny rahana. Dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Amen. Zay agnisan'ny miracle faharoa tahin'ny tompo anenao. Tsy maintsy tonga fagnitsy anao fotony ihany. Nisy taona koa Jesosy nagnasitrana le vehivavy narary
nandritry ny 12 taona le nitsidra ao amin'ny Marka 5:25-34. Marka 5:25-34. Nagaga io vehivavy io vidim-pitiniko le izy satria lavabe io raha ovakitsika. Ny zavatra nagaga tamin'ity vehivavy ity dia efa nandany ny fanagnany hono izy tamin'ny mpanao fanafody maro. Zany hoe efa nandeha dokotera izy, efa nandeha nampila izy, zany hoe nagnano grigri, nandeha tamin'ny rokandro malagasy, nitady mpagnotra, nitaniky ravinahody isan-karazany, fa tsy mba sitrana mihitsy hono izy nefa efa nandany ny fananany izy tamin'ny mpanao fanafody maro. Dia nefa rany satria mba imagineo moa vehivavy isam-bolana ny tokony mandeha raha na hoe mandeha fadim-bolany. Fa ny an'ity vehivavy ity nandritry ny 12 taona zany izy magnatao serviety fo. 12 ans izy zany mandeha raha fo. Mazava ho azy zany izy efa tsisy lalahy edy maloha milogno e. Tsy haiko gogno tamin'ny andron-jarifo le vaizy tsy tia raha magnanjeny. Zany hoe possible izy efa nisarany vadiny. Ary raha tovolahy mafantatra marary ry viavy ry tsisy lehilahy andeha anjengy viavy marary zany. Sa izovy mila le marary mbo tsy angano tagnany. Hoe andeha anambadony ianao dia le viavy marary regny mihitsy pasteur le tadiaviky. Mbo tsy angano koa reo tagnala reo fo. Andeha miane mofo raiky ana galagnany raiky. Vitsy zany aby raha niaignany ty vehivavy ty. Dia ino raha nataony revana? Nafantatra izy fa misy zany atao hoe Jesosy zany. Mbola tsara nisy tagnatin'ny tantarana Baiboly olo nanana situation mitovy tamin'ny vehivavy io. Ka hoe mba efa vakivakiko akato tia, zao nataony. Atsika zao mahazo tombony satria namaky tantara ny vehivavy io atsika. Fa i vehivavy io tsisy tantaran'olo ny vaki, tsisy histoiran'olo mba regniny, fa kosa izy nahafantatra ny Jesosy. Ary tsy vitany hoe nahafantatra ny Jesosy izy fa resy lahatra zato sanjato tagnatiny tao fa na dia nisombotra viavin-dambany. Pan de sa robe, sombotra viavy zany izy le karaneniny zany dia le misarebareba ambany io. Ohatra zany zao vehivavy magnatao akanjo dia le rebarebany regny zany le sombotra viavy. Le mirebareba mety misy tamin'ny tagnany, mety misy tamin'ny reto. Iregny na dia nisombotra viavin-dambany ihany izy no kasiko karadi dia ho sitranao. Tsisy olo takaikiny teo fa ino nataony niresaka tamin'ny tegnany izy. Ka za androany mba miangavy anao mba miresa amin'ny tegnanao. Tsy haiko izovy agnaranao mba manombo miteny amin'ny tegnanao hoe Davida niany na ifipetrahanao amin'ity seza ty fogna ampitondranao fagagagna mody. Mba samy miteny amin'ny tegnany amin'izao minitra itenenako zao. Tsy haiko izovy agnaranao teneny mihitsy hoe niany hoe isy zavatra hitranga amin'ny fiainako. Tsy haiko inona le fagagagna tianao. Azo jerevanao za fa mivolagna amin'ny tegnanao anao za. Mivavahanao dia teneny hoe agnarananao antsovo hoe Ariano. Tsy haiko i George agnaranao sa i Pierre sa i Claude sa i René sa i Francis sa i Berthe. Teneny ny tegnanao hoe ry Davido androany ity fipetrahako amin'ity seza ty, ny fagnitsako an'ity carreau ty, ny fahenoko ny feo ny paster io dia efa ampy andraisako fanasitranana, ampy reglena an'ity situationko ty, ampy ampanjavona ny olana misy aminao io. Iasa Andriamanitra riditra nitsetra ny osotra androany amin'ny anara maherin'i Jesosy. Tohizatrany ny vavakao. Tiako ianao hivavaka androany satria hain'Andriamanitra natao tamin'ity vehivavy ty mbola hainy atao aminao koa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tia tanana mafitsika ho an'ny Tompo. Alleluia. Mba imagineo ravagna fa 12 taona ny an'ity vehivavy. Magnontany anao zany any 4 taona izy zay. Allo io olona akaikinao io mihitsy mba agnontany anao vetivety, magnontany olona akaikinao 4 taona mareo probleminao izy io. Ka eritrereto raha le 12 taona igny hainy Jesosy ny regle ananjy. Ny anao mety 2023 izy nanomboko.
mety 2002 tsy haiko 2004 ain'Andriamanitra atao satria ozy ny baiboly Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay amin'ny lera itenenantsika keo miasa zany herin'i Jesosy zany magnova situation'olona maro ny herin'i Jesosy ary naizanaiza misy ianao hiasa amin'ny fiainanao Jesosy tsy henoko le amen ny olona akaikinao eo amen midikany hoe amen nao za tsy hoe merci pasteur fa ny hoe nisy araiky faharoa koa ty zay somary nahagaga fa nanangan'olo maty fa eky Andriamanitra io teneno amin'ny akaikinao zany Andriamanitra antsika hoe mpanangana amin'ny maty mety misy zavatra zao mety tsy eritreretinao vo vetivety tamin'ny herin'ny androany za mba nanao témoignage tamin'ny namako zay efa nididigna tagny amin'ny dokotera ny traonjanany nanambady olo mpanambola be ary nataona resaka be le mariage nandaniagna vola amina million maro de rehefa vita afaka 2 taona le mariage tsy haiko 2 taona nanomboka niteny ony ramose io hoe ndao amizay mba hiteraka zany hoe tsy nampahafantariny an'le olona hovadiny fa tsisy traonjaza tsony angizy de ozy pasteur ozy izy zafady ozy izy fa mila vonjy fantako ozy izy fa tsy misy raha tsy hain'Andriamanitra atao zay mitsy frazinazy satria zany namba indesinao amina moasy be tsy hainjareo andesina dokotera tsisy dokotera magnome trompe zany tsopo izy ke zany tena tsisy olonino hoe ahoana de nandrasako izy tamin'izany tagny Antananarivo tamina station Anjara Trans io de ino raha nisy tsy mety avy izy de ho za taminazy misy mosoara zay ho za napetrako akao de alevo zay mosoara io ataovy amin'ny parti misy kibonao keo araiky za ataovy amin'ny ilany droite reva ataovy amin'ny ilany gauche apetipetao matetiky de anao za manomboka eo managna fomba fietreretagna hoe misy traonjaza ny foron'i Jesosy aho karaha ataony viky miforogno ho azy io za viky aro za miforogno ho azy i raha ilainao ivy eo tsy forogno nefa viky zany tsisy raha ilagna azy traonjaza mbo mila ilaigny satria hiteiteraka izy de tomagny be izy tamin'izany ozy izy fa sady efa tsy tratrako anao ozy izy mbola mosoarako ozy nambelanao akato de aho za fa ataovy raha volagniko io fa ahita amin'ny voninahitr'Andriamanitra anao de nataony revagna le izy amintsika miteny io matetika izy miteny okeka pasteur ozafy tsy teraka eky za ke io raha andeha azavaigna amin'olo tsy mino zao zany de mandainganareo ozy azonao le izy mandaigna na regny olona marobe mijoro vavolombelona aketo regny firifiry moa tato zay mijoro vavolombelona hoe tsy niteraka nandany vola mandeha nitsabo tary nitady zaza tary tsy nahazo fa za avy amin'ny devant iny misy aby tsy nametrako tagnana tamin'izy regny fa nitsofoko rano fotsiny hoe amin'ny taogna ho avy hitrotro zaza ianao de be da be no nitrotro zaza niany koa za mamerigna an'izay tsodrano zay zay mba te hiteraka mitsodrano za amin'ny taogna ho avy hitrotro zaza anao aza atao marivorivo kibonao tagnanao finomby iko natao taonao mariny le ventre keo ana so andraha de naniany ny tompo any agnomenao zazakely ry madama Andriamanitra ny ampitoejaza zay mba te hiteraka engane niosotro ny fanamasina zay mpamorona anasitrana ary amerina amin'ny laony zay rehetra banga amin'ny fiainanao amen olo maty ry avana natsangany Jesosy tsika io zany na tonga resa be tamin'ny Facebook raha tadidinareo nisy raha matokely tito niaraka tamin'ny zanany igny de raha nagaga Melville tsika tamin'izay no nivavaka de tagny zareo le nangatabavaka satria navoaka ny hôpitaly le zaza fa efa maty miaraka amin'ny taratasy ny dokotera hoe maty le zaza de zareo tsy nandigny mandraigny fa aloha zareo zay ivoaka zao fa zay tsy managna moyen agnifagna kalesa na ino fa raha ndesigny posy to tsy ndesinjareo ko andro mazava de ndesinjareo le zaza niala tamin'ny tanonay teo zareo tamin'izay zay mipetraka teo ambolo madinika va faran'io station Volobe io
tao zay nipetraka. Dia andro amin'ny telo mandraigna igny samy roa mandraigna miafatrafa zareo ambany ary hoe pastera, pastera. Dia nisokafako avy ary ambony ary jerevako avy ambony etazy agny ny hoe zovy olo magnanjo pastera zany. Ozin-jareo fa marary mafy akato vonjeo. Ka io olo io tsy raha marary mafy fa efa maty. Efa maty. Dia namenjareo nale zazy efa mikalepakalepaka fa tsy anao raha karakory tsony fa agnaty sainy koa mba fa grave ka retigny mampikalepakalepaka be tia. Dia nitrotroko ohatr'izao le zaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy za raiso le fiainan'Andriamanitra. Zay misy raha nivolaniko tamin'izany raiso zany fiainan'Andriamanitra. Dia nanomboka nikoky zazy io sady nandoa. Ary tsy vitan'izany fa nipipi izy. No mba edy mantegna tamin'izany eo. Mba hitrereto zaza namany tankandroganao tsy hitako izy evy takeko tsy folo taogna. Dia ino niorakoraka zareo mivady hoe velogno zazy ty. Igny no voalohany nahitagnanjare zare tsy hitako avy eo. Fa za fogna matetika ilay mba mijoro vavolombelona hoe efa nisy raha karan'izao zalahy nisy raha ohatran'izao nitranga ndray andro zao raha fa rehefa nivavahanao izy dia vely. Za aby tsy nieritreritra hoe andeha amelogno anangan'olo maty. Za aby tsy tagnaty laoko hoe inona za raha mba voafitaka. Fa le Jesosy ao anatintsika ao tsy voafitaka. I Jesosy ao anatinao io afaka miasa. I Jesosy ao anatinao io manana hery mahagaga tsy takatra ny sainy zanak'olombelona. Amen. Dia agny le tovolahy efa mavinty be. Ary tena hoe fagagana tsotra zao. Zany tsy desiko dia ireare aminareo hoe za mpanangana maty neso ty daolo le avy amin'ny morgagna. Fa raha mba Andriamanitra te hiasa dia velona zany izy. Ka za mino androany Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao. Zay raha jiaby maty amin'ny fiainanao androany ho atsangan'Andriamanitra. Ninona fiainam-panahy maty amin'ny fiainanao ho atsangan'Andriamanitra. Ny fidiram-bola maty aminao ho atsangan'Andriamanitra. Zay volanao maty rehetra ho récupéren'Andriamanitra. Hitsangana amin'ny maty aneny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Asivo tia tanana mafy raha mba mino ianao. Amen. I Lazarus revagna dia maty. Ao amin'ny filazantsara ny John toko 1:40 ny 7:7 Jean 11:43-44. Tantaran'ity Lazarus ty dia agnisan'ny lehilahy araiky zanak'olo mpanambola. Agnaty Baiboly moa misy Lazarus roa. Araiky le Lazarus mahantra, ferena, mpangataka. Fa ity le Lazarus natsanga Jesosy tamin'ny maty i Lazarus milliardaire. Dia io koa problème ny olo raha vao manomboka manambola tafiditra agnatiny ao ny avonavogno sy ny firiariana. Satria Jesosy rehefa tonga tan-tragnony Lazarus, satria Lazarus io nabaviny Maria sy Marta. Reo le voalaza tagnaty Baiboly hoe nagnositra menaka manitra ny tongotra Jesosy. Zany hoe parfum lafo vidy be mahagaga olo jiaby magnerana zao tontolo zao no sorany viavy io tamin'ny tongotra Jesosy. Donc zany zareo olo alehany. Dia iny zavanisy nanomboka narary Lazarus dia nampagniraka zareo nandeha tamin'i Jesosy nampitondra taratasy izy tao sa nandefa olo satria mpanambola roke. Dia niteny olo reto tamin'i Jesosy zay tao nasain'ny patron agnatso anazy zegny fa marary zegny zareo ka tsy dia salama voavoan'ny tazo. Anazy zegny tonga avy malaky fao. I raha zegny ka meky mbo tadi zegny nolokoloko vonon-jareo amina isan'andro io miaro gisy ndray maty aby kofa na mandalo an-dragno aka masoko mbo nahita. Ozy raiky io. Dia Jesosy tsy haiko sy nagnala solo masoko karaniby Jesosy ino raha volagnin-jalaty. Dia tsy nihetsika tamin'ny toerana nisy azy teo Jesosy. Jusky Lazarus maty. Ary nalevigny 3 andro. Nalevigny 3 andro. Olo nerevagny kofa nalevigny 3 andro zany efa tsisy fika Ary ny jiosy rehefa misy maty tsy karaha ataontsika malaky mandevigny be io. Tsy maintsy mbola tehirizigny elaela agnatina grande salle ny faty.
satria mbola misy fianakaviana andrasa misy an'izao ary imagine hoe fatina mpanambola tsy alevina andro raiky satria mbola misy karazana seremonia isan-karazany mety natao teo sy ny sisa dia efa maty ary nalevina 3 andro Lazarosy zay Jesosy vao tonga teo dia ino koa raha volagniny tamin'ny mpianatra anazy tsy maty ozy izy fa matory andaontsika ozy amoha anazy zay koa raha mbo mila ianaragna ry havane rehefa miresaka miresa zavatra positif rehefa manoloana zavatra negatif satria tsara nisy raha samby negatif ka moka vokatra zany ndana moanao malaka batterie dia ataovy samby negatif ka soaka efa tsisy raha mitselatra fa iny foany zavatra negatif akambana amin'ny positif dia misy vokatra mivoaka ao amin'ny fotoana ianao miatrika zavatra sarotra aza miteny zavatra sarotra tso fomba zavatra mora ndraiky volagniny amen amin'ny fotoana ianao miatrika zavatra hoe marary aza verina tsony le hoe marary fomba mitenina zavatra hafa teto rehefa maty Lazarosy dia hoy Jesosy hoe tsy maty Lazarosy fa matory andaontsika ozy andeha moha anazy tainy tompo anenao atsika revagna vao tsisy vola agnaty poketra io malaky be sahiragna eky zasagna tsy fahotagna le miteny an'izany fa mandagigny vomainao lagigny vomainao lapoasy vomainao tsy mahita vokatra satria zavatra negatif nasianao negatif amin'ny fotoana hitanao misy zavatra negatif eo mitadiava positif malaky raha tia hita vokatra tainy tompo anenao ya regninao anao ohatra tsy anasa aza averingerigna aminao tsy le hoe sa somme lese za va izy ane misomme karaha le grade regny raha zegny atao regnin'olo jiaby lera tamigezan'igny koa ny zanonao mbo mafe anao fa nao mbony gezan'igny mbola tenenao an'izany olo marinenao io hoe mbora tadidiny ya sendra hitanao hoe marary zanakanao azy volagnina ananjy ndraiky marary mafy anao zanako marary anao zanako tsy atao zegny sitragna anao zanako amin'ny anaran'i Jesosy miaraka amin'ny mama mandeha bazary fogna anao marin tsy maintsy salama anao courage zanako atsika zanaka atsika andeha angala examen fa matahotra mbola mafregna anao io koa nanjary nisy loako anao nisy loako nefa anao tedeny ala nianatra tainy tompo alenao andeha isoloany eo ny zazagna labaka isoloany eo avy regny tenena aminazy izy koa misy raha negatif hoe mitadiava positif malaky tainy tompo anenao amen mazava aminao zay formule zay ya tainy Jesosy ianao dia rehefa tonga tamin'ny toeragna io riavagna Jesosy dia ozy izy mantsy ny vahoaka nagnodidina anazy teo hoe esory ozy ny vato efa magnanidy mokolagy iny ragato ho tamy antsy Jesosy natao riavagna tonga dia tsy mila nesory ny vato igny fa igny vato igny misy mesazy agnatiny ao zay efa nizaraiko tamintsika jiaby ho an'izay matadidy leso litera zany vato zany misy V A T O le V voalohany voninahitra raha tia hitan'i Jesosy miasa amin'ny fiainanao anao ampitraho an-dragnonareo agny voninahitrinao ny anarantsika zany tamin'ny maraina tamin'ny tantaran'ny Gideona sy ireo zanak'Israely zay hoentigna miady 2 alina zare tamin'ny voalohany 32 000 fa nisy testa isan-karazany ozy Andriamanitra mantsy an Gideona zay magnano fisotro rano karaha fisotro nalika ozy zay ozy ny andeha hiaraka aminao zany hoe Andriamanitra zany revagna tia mampiasa olo manetry tena fa tsy olo bohaboha tsy olo bezesty tsy olo tia magnambanimbany olo tsy tian'Andriamanitra ampiasaigny olo karaha mitaky humilité zany fampiasan'ny tompo eo dia tagnatin'olo 32 000 telonjato ihany nalainy satria ireo ihany nanana fanetrentena
betsaka amintsika reny mba tian'Andriamanitra ampiasaigna fa hiavognavogny foanao io problème. Ny sasany nera vao halany dia halany mandrakizay ary halany mbona zandraky ôly mbona zafiny ôly halany nefa noho izy tia ho ampiasain'Andriamanitra. Tain'i Jesosy aninao voninahitra igny nasian'i Jesosy nalagna satria natonga i Lazarosy tonga ka io voninahitra. Izy efa marary ake mangotokotika amina tazomahery mbalo zay ne nagnosotro menaka manitra tongotra anao zay ne nagnosotro maniteny mpafolo-karina ne lasa anao voninahitra deo Jesosy alao i vato io malao nagnino zao izy koa izy le tazotazogna igny natosiky tambonina kalesy nindesigna amina ambonina sovaly tsy haiko ino lanjaigny satria mbola nambolaka e dia nindesigny tamin'ny toerana nisy an'i Jesosy. Ny ankamaroan'ny kristianina amin'izao tia nindesigna andragnon-jare agny paster fizy tsy tendeha l'eglizy. Voninahitra tsy magnino za teo ataon'olo anjaigny madedy pene be d'avionnao za tsy andeha ho za dina tamatavy atao zao nareko mila anahy satria misy karazana zao ohatrany hoe tiany commandiny karaha le atao robot regny anao viu dia ino raha nataon'i Jesosy alao izy vato io voninahitra dia le magnaraka avognavogna miavogna any antsika ino ndraikindraiky e sasany miavogny tsy feno mbola sahiragna fa miavogna mbola tsy alainy firy efa avognavogna karaha ino i raha efa nahazo anazy zany efa safotra raha ngaha io fa le efa tsy mahazo aigna fa sivagna raha regny aketo dia le zafikeliny mba nampiantso hoe paster ndao mba vavao dadabenay tonga tagny za mbola nametraka question koa dadabe paster zokony manao sa paster mizandrany mbola zany koa raha manahiragny saignany zokony sy zandrany zany fa tsy raha ampahivagny soiky ananjy tsy ahoako namba regny namiako mafy anao ve rangaha efa mba vahognany fahafatesaky mbola fiangonana zokony fiangonana zany koa re lanao aloha tsy raha mba avelogna anao avognavo dia za moa zany sopola kely za tamin'izay dia namaly za ho sady zokony no zandriny ao zay le fahasoariky dia nivavahagna izy voninahitra an'Andriamanitra izy io rehefa misy karazana aretigna io e tsy aretigna normal daholo misy aretigna avy amin'ny devoly ndesina agnelingelegnana anao fogna possible olo amin'ny quartier-nareo mialogna anao satria ny famosaviagna moa ko izy koa tsy amin'ny alalana aretigny malaky fantatra fa raha marary anao zany dia ohatrany hoe vao vérifie hoe tsy salama izy nafana ohatra izy nakatra be températurany nakatra tensiony nidigna tensiony karaha zay nihona izy nefa mbadika izy eo famosaviana mivavaka zandroany amin'ny anaran'i Jesosy nindinina karazana aretigny problème tamin'ny endrika famosaviana natongavany taminao foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany zay mino an'izany androany mandray fagagana raiso ny fagagana raiso ny fagagana amin'ny anara maherin'i Jesosy asivo tia tanina mafy ho an'ny tompo le te manaraka tamin'ny vato io tahotra jerevo moa karaha ataontsika izy namba fa mahazo vavaka be karan'izany izy miravagna avake mbola mangataka petra tagnana fogna izy satria matahotra izy sabeko tsy ananjy teny takigny fa nio viaveva farany matahotra za ndraikindraiky revana tena mbo reraka hely ary kivy hely za agnaty saigny koagny fo tao kory moa fo managna zanaka tsy manam-pinonana ka le na dia efa mirisadrisitra be anao mivavaka raiso ny fanasitrany raiso zany ho izy mirava vakeo mbola raha nampirisadrisitra anao ihany angatany petra tagnana tompony tahy anao hoe mbo tantanome igny pasternareo vino koa reraka akeo akereo e mba imagineo zany hoe nareo tsisy paster David ao mety tsy dia tsara mba tsitsitsihigny paster antegna rehefa mba hitanao izy avy niafatrafitra mba vilay eky koa tsy raha hoe ndeha mainao vola sia tainy tompo alelo sady tia tany lamafo an'ny tompo amen na sa tsy amen
ndraindray zany atsika irevagna tsy raha hoe fitiavagna vavaka loatra fa tahotra tsy finoana fisalasalagna dia hoe ngatabavaka ary igny zavatra tegna tiany devoly amin'ny fiainan'olombelogno tahotra raha misy raha mora fantatra devoly voalohany amin'olombelogno tahotra zany mahatonga biby riavana na tantely na maingoka na ino na trambo regny ny biby reo rehefa olo matahotra azy vao may izy magnadary jereo moa ny bibilava moa misy bibilava mbola lavitra rino dia tsy mihetsika mpivoan-dalagna akeo izy asa raha azonino tamin'ny mbola mipetraka tambany volo misy an'izay expérience zay anao mbola lavitra agny izy tsy miala satria efa regniny mbola kilometra raiky anao fa regniny hoe misy viavy matatro bibilava zany ahoho izy itantely iny na mandalo ankiliny ake anao misy tonga tsy ahoany fa regniny olo matatro kikeriny jereviny olo palaka mamin'ny tantely tsisy problème izy malaka izy keo satria izy tsy matahotra anao mandigny avy afara keo kelo igny anao igny alors tsy nikotro tagny tsy lagniny fô nitsakana talavitra fô ny bisoko ary bolotranao loty satria hitany tantely io hoe matahotra koa no zinga io e tahotra agnisany natonga ny Lazarosy ny levigny tega ty fasana tahotra dia le farany moa osa betsaka ny kristianina osa ny kristianina osa efa tsy mahavita mivavaka tsony mitovy amin'ny zaza osa tsy mandeha tsony izy fa mandady fô mipetraka osa zaza osa rehefa lavo izy tsy ekeny koa tsy mamany manangina ananjy izy ne matsangana tegna migny e ndesiny gogoty ananjy jiaby sy ny sisa dia izy mitsangana ba igny mitsangana mila atsangana izy vao mitsangana ny kristianina osa mila mpahirezigny doro andeha hivavaka efa elany ianao zay mba tongava rao latsaka ambany le hoe azahoan'olo avantage regny fandehanany ato dia tambazigna izy amin'ny fahosaosagna anany jiaby azadinonao fa agnaty baiboly ao amin'ny apocalypse 21:8 ozy ny baiboly hoe fa ny osa sy ny tsy mino anana ny anjara ratsiny agny amin'ny elo zany le mba hitezako anao amina finoana hoe azalako mba fa maregny teny e mba managna finoana nitantareko anao take le vehivavy ny tsidrana nandritry ny 12 taogno finoana ny nagnasitrana anazy ry tsisy petra-tagnana fa izy fô mitady moyen hoe kasiko ty ozy nisy kapiteny romanina koa tagnaty baiboly tao nanagna ankizy lahy narary izy dia saika andeha tagny mihitsy jesosy andeha ntragnonjareo dia hivavaka fa nirarany ozy fa aza mandeha agny ianao fa manonona ozy teny iray dia ho sitrany ny ankizy lahako jerevy nefa fa nandritran'izay fotoagnany arahantsika teto zay tsy teny raiky foagna regniny sofinao fa teny maromaro tononoko androany tanteraka aminao aneny fagagan'Andriamanitra tongava aminao mihoatra noho zay iriny fonao androany tongava aminao mihoatra noho zay eritreretinao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy osa nasain'i Jesosy nalagna ry avagny ny vato iny dia teny indray mandeha foagna izy hoe ry Lazarosy mivoaha niaraka tamin'izay ao nivoaka avy tao izy niaraka tamina lambampaty hitanao na tonga le lambampaty tsy afaka ananjy takao le toetsaigny mihitsy hoe mandigny olo izy vao misy raha miova fiainany anao ve kamaradin'i Jesosy misy sakafo andragnonao isan'andro Jesosy dia tsy mahay vavaka mandrava tazo azonao le izy mba hitrereto ary anao iny mbola i paster David fô paster anao fa gidragidra be raha hivavaka fi Lazarosy zany le mbola mandignany Jesosy foana tia mitandregny zareo tianjareo mitandregny mahafinaritra toroteniny takoniny andaro nampahera fa ka izy tsy ampiarinjareo ny fiainanjareo dia zay natonga Lazarosy nasaigny nivoaka normalement zany leritsy tako azy fa nikotokotoy ny tagny lambampaty regny fady andiagnanao zay ndraiky tany misy anato fi ndesin'le toetsainy mbola miandro olo foagna
nagnanio izy nivoaka fotoa. Ry ny antony tsy maintsy misy olo zavelony koa zay amahany reto lambam-paty reto. Azonao ve zany afatra zany e? Ka tenena amin'ilay akaikinao aza mandigny olo hoe mahazio. Fandana vao. Tiako anao mipipetrahana eo manombo mivavaka poteo raha sendra regninao hoe misy asany devoly mamatopatro fiainanao. Ndao hiara ivavaka tsika raiso ny hery sy fahefana asandrato ny feonao eo ampipetrahana eo anao mivavaha. Saloka bababasony telebebe siko dagabariko mazeke degebaye loka mareka magozupiliki babasika. Ravako amin'ny anaran'i Jesosy zay fanahy mamatotra ny toe-tsain'ny olona eto amin'ny toerana ity, zay fanahy mamatotra ny ara-bola, mamatotra ny ara-pitiavana, fanahy mamatotra ny asa, fanahy mamatotra fifandraisana, fanahy mamatotra toe-panahy amin'ny anaran'i Jesosy mivaza ny androany. Vahana amin'ny anaran'i Jesosy zay karazana fatorana ke makaroke baye zay kodege baron talabagabiso lo pereke bababa zay fanahy mamatotra any amin'ny tranonjaza, fanahy mamatotra amin'ny fanambadiana amin'ny mariazy. Miva amin'izao androany zao miva ny olana, miva reo karazana problème, miva io situation sarotry io, miva ny trosa, miva ny tsifisina, zay zavatra amidy tsy mety lafo miva io zavatra ny rasana io tonga amizay ary amin'ny afangana ampandeha rapaloke bobo seke degeba makirogi baba jindo le boshe parago le bebe seke lapo rekabaga munde le bobo shapa. Oka hidiny eto ny afo androany amaha fatorana, miala ny fatorana ny amin'ny sainao any, miala ny fatorana ny anatinao any, miala ny fatorana amin'ny fomba fijery, miala ny fatorana amin'ny fomba fisainana, miala ny fahajambahana ara-panahy, miala reo karazana fisalibonana, miala reo elanelana, mauvais œil, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miva ny fatorana rehetra, miala reo toe-tsaina lomorona, reo zavatra hafahafa miverimberina matetika, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Bezakadagabosa reka malo bebebe mikodagabose kadagaba amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Asivy tanana mahafoan'Andriamanitra. Amen. Teneno mekaikinao mbola misy maro be hoe efa tapitra lera hoe dia mitsangana ianao mitoerana misy ianao. Amen. Nariteny venao androany regninao ve fa mbola manao fagagana Andriamanitra, mbola tsy tapitra ny andro ny fagagana ry havana, anao fagagana amin'ny fiainanao izy androany. Mangavy ianao za mba tsy andrato ambony ny tananao anankiroa ho an'izay afaka manandra-tanana sy andrato amin'ny lanitra ny tananao. Oka hidiny eto androany ny afon'ny fanamasina, oka hidiny eto androany ny osotry ny fanamasina. Andevina zay tsy namboleny tagnan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, andravany reo karazana fisalibonana. Didiko miala aminao ny enatra, miala aminao ny fafambaraka, miala ao anatinao ny tahotra, miala ao anatinao ny avonavona, miala ao anatinao zay karazana fahosana, miala ao anatinao refriariana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo any ampaneri-tenanao e, tompo anymenao fiadanana. Tononoko amin'ity fotoanandroany ity mandray fagagana ianao io, manomboka misy fagagana midina avy any an-danitra ho anao raiso ny fagagana e, mandraisa fagagana ianao zay miaino ana eto androany. Miracle spécial, raiso aniosy zany, raiso ny herin'ny fagagana, raiso ny herin'Andriamanitra mamangy ianao zany ongisao zany androany. Beraboseke degeba makelegebosa zay karazana fanaratsy niditra atao vatanao mivoaka sao dia sao, reo karazana famisavina tamin'ny vatana io manjavona, miala reo karazana blocage na ankolaka na mivantana, miala zay karazana endrika ratsy napetrakolona taminao mahatonga anao tsy mba mahita fity. Didiko miala, raiso ny ositra,
Raisin fagagan. Raisin fagagan Andriamanitra. Amang fiainagnanao. Amang tokatranonao. Amang toeram-piasanao. Ikasika ny asa fivelomanao. Amang ny ara-bolanao. Ikasika trany amin'ny fivelomanao rehetra. Iasa ny anaty tranonjaza nisitra. Raisin hery. Miasa ny anaty lalan-drano nisitra. Raisin fanastranana. Iasa ho fiainanao Andriamanitra androany. Anao fagagana. 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 Manomboka misy tanjaka surnaturel midina. 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 Midina ny anatina ho any. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Mandraisa hery. Mandraisa fagagana. Mandraisa ositra vaovao. Parlaka seke degeba. Maraka bobo sendelebosta. Manbom sotra n'Andriamanitra. Manbom sotra n'Andriamanitra. Manbom sotra n'Andriamanitra. Ke magababa kozeke degeba. Ropapa lekebo shaka dagaba. Atov Jesosy. Atov fanamasina. Miasama hery. Manaiky anao anjaka amin'ny toerany ty. Manaiky anao anjaka amin'ny reto vahoaka reto. Bela baba seke degeba. Makereke bobondolo bobo seke degeba ye. Mekalaka bose ndalabaka bebere undolo bobo she parakanda. La papa baluno la bobo she kadagabaye. Mako dalabaka bobo shanto la baba barondere bebe se kadagabaya. Makareka baka bondere bobo shaparike bebe seke. Ahita fagagana amizay masonao io. Itondra fagagana mody anao androany. Iseho aminao ny voninahitran'Andriamanitra. Tononoko iverina amin'ny lohan'ny fiainam-bavaka. Ahery ara-panahy ianao. Velona Jesosy miasa amin'ny fiainanao. Misy fagagana, misy fagagana, misy fagagana. Raiso ny fagagana, raiso ny fagagana, raiso ny fagagana. Melaka bose kadagabaya. Miracle money, miracle money, miracle deliverance, miracle deliverance, miracle deliverance, miracle deliverance. Receive it, receive it, receive, receive it. Rush, 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 rush. Elaga baga bose karaga. Meloka baga bebe sondala baye. Me corrica baga bonde le bobo shale. Marroki baga boya. Makele ke bobo senta la baya. Makariko baba. Manum kamis fam savina miala. Miala, 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 miala. Zetsy mazaka ny fanatren'Andriamanitra mivoaka amin'ny vatana io. Miala ny amin'ny sainao any. Miala ny amin'ny vatanao any. Va, va. Va, 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 va. Mivoaka ianao Satana. Mivoaka ianao Satana. Miala eto amin'ny toerany tianao androany. Zay karazana asany maizina rehetra namatotra anao ela be zay. Androany va, va, va io fatoran'io. Lagabagababa zolera bebe sindo lagabaya. Makeloka bagaba lendo la bagaba sonde. Rekabagaba sonto logobo. Merakabagabo. Miracle, 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 miracle. Rekabareke baba. Sako degebo sonta la baye. Makoraki bogabagaba sindo de bobo shekaraka. Makeleke bobo sindo la babaye. Mezo kalaka mayelo. Mezo kalaka bayaya. Mazoke dagabaya. Rise enough. Rise enough. Rise enough. Afun fanamasin. Afun fanamasin. Mietsika eto amin'ny toerana ity androany. Sotra dadamalalo. Sotra rayo. Ola baga baye aloye wo shedalaga baye. Ola baga wo shedalaga baya. Makedole bobo sindola baye. Elo gabio baba baba sindola gabio. Beso keda. Manum kamis fanentena nam tsatra am'izao fotoana zao. Fanentena nam tsatra. Fanentena nam tsatra. Fanentena nam tsatra. Miracle, special miracle, special miracle, special miracle, special miracle. Rush, 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 rush. Ola kabage bobo. Ela kabagabo. Melo ke boga baba. Yahweh. Rafa, Elohim, Shile, Yahweh,
Rise, 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 rise. Shandala baba eko makibo baba shandala baye ezo kataka baya adora tunyasa etwali Zara fagagano, rise na Zara fagagano, rise, rise, rise. Lo bagabo shena la bagabaye, eko dabaya la magabobo sheno le bobo robobo, nikama gabaya, nikama kodolo bobo shena la bagabaya. Okenao anararoatra mba iamiko anaty fanaten'Andriamanitra. Eto ny fanaten'Andriamanitra. Eto Andriamanitra, eto Andriamanitra, eto Andriamanitra. Okenao iravoravo ny fanatena. Mifantoha anaty fanatena. Ekeo androany mba hiditra ny fanatena. Alo bagababandola bagababandola. Yeah.
misaotra fahito ianao. Besakatakaposhinda tapapapalonte de boboshe. Rekabalonte de boboshe parakapapa. La come babalonta la bageboshe grego bamando la babasinda. Zekarakamonte de bobosha pariki mamaya. Soto tumpo. Soto nem fanatena. Soto nem fiasana. Soto nem fasoavana. Soto nem miracla tono na rezemanara kan direkta tumpo. Zemieno nem radio antis miala maina. Mandrai zava-pana. Mandrai erna demantis. Mandrai fiuvana magag. Ai não atau tumpo. Soto tumpo. Asio tia tanana mahafoan'le Andriamanitsika. Asio vorakoraka mahafoan'le mpanjakany mpanjaka. Asio amenna mahafavela izy. Amen. Alleluia. Afaka mahazo toerantsika rehetrarehetra. Amen. Minao fa voky tsara ianao. Tahin'Andriamanitra ny ianao hoe tsisy ny alamaigna zany teto androany. Nao tsika natateraka fanomezana ho an'ny tompo a. Raha iso ampelatananao mifanatotrao fa hivavaka sika. Ho hitanao fa hatramin'ny fianakavianao agny andafy agny kasi ny herin'Andriamanitra. Reo olona any amin'ny province kasi ny herin'Andriamanitra. Na dia tsy nagnatrika teto azy izy androany misy herin'Andriamanitra mikasika azy. Ataovy hoe amen. Dia araka le fanteneniko hoe mba azadignonareo mivavaka ho an'ny Davila. Dia azadigno koa fa hony araka ny zavatra mety hitranga misy vote public. Dia raha sendraka mba misy vote public hitanareo nareo magnaraka amin'ny Real TV dia mba fideo zanakatsika. Ho atoroko anareo moa zany mba arahanareo fotsiny le page David Rakotonandrasany mba atoroko anareo hoe zao mba atao raha sendraka misy vote public le izy. Fa nivavaka anao efa zava-dehibe. Amen. Raha pitso marainy tsika magnatanteraka maraim-baovao ary ambolo madinika zay mbola tsy soratra agnarana tamin'ny Batisa misoratra ary ambolo madinika amin'ny roso sasany. Dia ho an'izay andeha agnotrona ny Davila zany amin'ny asabotsy ho avy zao le izy amin'ny 12 manomboka ny Antananarivo. Donc zany tsy maintsy miala zoma raha tsy hoe andeha aéroplanina nga dia tonga sabotsy mandraigny. Tahiny tompo atsika rehetrarehetra. Dia ho an'izay agnotrona zany dia tsara raha mba mifagnatognatogna atsika dia mba mifagnatorotoro ake hoe zao ataotsika ho an'izay andeha. Paster moa zany tsy afaka mandeha fa miamby tanàna eto miandrondron'Andriamanitra.
miaraka eto amin'ny herin'ny androany raiso ny fanatitra fa ivavaka sika tompo hotahinany ireo zay manolotra fanatitra ho anao amin'ity androany ity nizanizy Andriamanitra na tsy arotsy ny terena fa nanolotra fahasoavana nandray fahasoavana enao hiasa amin'ny fiainany enao hitahy azy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ndao mba ataontsika mpitsanganana zay hira zay dia sady ataontsika fiderana mihitsy hoe za Jesosy hoe aza menao tsigny izy koa sary-piaro aminao ataovy amen e mino za fa ianao le sary-piaro amin'ny fanompongan'Andriamanitra manomboka ny any alleluia tahiny tompo ary ianao nare fa zegny tahiny tompo ianao hoe miverena eto miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona tenenao amin'ny akaiky ianao aza mangatabava akaiky hoe fa feno zay tenena izy aza mangatabava akaiky fa efa feno zay hofarana antsika amin'ny fotoana amin'ilay vavaka nampianarin'ny tompo manao hoe rainay ozy any an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga niny fanjakanao atao aniny sitraponao ny tian-tany ho tahaka ny any an-danitra omeo anay nio zy anina saza ho anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen teneny izy hoe manaraka antsika ny fahasoavana be bless samby tahiny tompo daholo mahomby azy antsika jiaby